Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Hello! Afaka tsara mitasy. Soka Vitre, Baolay, Vaoline, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Tasy ny afrobaromètre 5,7% ny malagasy no manamafy fa miaratsy ny fitantana ny lafin'ny toe-karena. Telo amin'ny 20% ny olo-pirenena dia no mahita ny tsy fahaiza-mitantana ny lafin'ny toe-karena eto. Mitaky ny mangarary eo amin'ny famoahana ny anaran'ireo mpanao afera sy trafikana andramena. Andro faharoa, mizotra amin'ny fanovana ny lalam-panerena ny fionambe nasionaly izay taren'ny FFKM Inivato. Olon-dravalomana ny ray apatelin'ireo mpandray anjara ka mampimenimena an'ireo hafa izany. Momba ny tena tanjona tiana ohatratrarana amin'izany. Tsy matoky ny rafi-pitsarana ankehitriny ny Bianco, antony fiandrasana ny fitsanganan'ny tribunal manokana isana ny rara andramena vao ametraka ny dossier momba izany ny amin'ny fitsarana. Ny fanjakana malagasy izay misalasala dia ametraka ny tribunal spesialy ankehitriny. Tsy manara-dalàna ireo mitaky ny hetra mihoatra ny 9,4 ariary isataona amin'ny candidat ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ho ny tompona andraikitry ny hetra androany. Hetra 3 taona ihany no takina amin'ireo candidat, fepetra hafa kosa indray ny an'ny mpiasa-mpanjakana na ny mpianatra mirotsaka vidiana. Any Indonezia, ny alina omaly hatramin'ny maraina teo no nampiarana ny lalàna fa namelohana ho faty ireo teratany vahiny miisa 7 sy teratany indoneziana iray tany amin'ny atsimon'ny Jakarta. Nandamoka ny fanelanelanana ara-diplomatika nataon'ny Frantsa, Australia, Brésil ary firenena mikambana mikasika ny fangatana fa mitsorakelika. Ny atsipirena vitrany. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Cours Assam. Wanao manao ny fanadinana CPE, BPC, Bac, A, CD, G2 misokatra ny fitsoratana anarana ho an'ny cours de révision intensive. Fidirana sabotsy 2 Mai 2012. Isy boky 2 hozaraina. Ankino amin'ny mpanabeazon toka ny hoavinao. Cours Assam Analakely, Analamahitsy, Ambolopao, Itaosy, Antsirabe, Moramanga, Mahajanga, Ambatondrazaka. Téléphone 22 345 38. Matokiny Assam dia tokony tenanao ianao.
efa ela no nitadiavaka shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga nay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy rivotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrano. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peri. Vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass, téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny azo ny vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany, fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Miaraba tomboky lasy tonga vary tonga sao tanatin'ny fampalamba vao ny fahita lavitra Cool TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny toe-karena vetrano isataratsika ny fiarana mity any Oity namoaka ny valin'ny fikarohana sy ny fanadihadiana nataon'ny afrobarometra androany tsy mahafapo ny olom-pirenena nanaovana izay fanadihadiana izay ny fitantanana ny toe-karena eto Madagasikara raha ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny afrobarometra midina hatrany ny famokarana eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2022 hatreto tsy mbola misy tombony mivantana amin'ny malagasy sy ny fitrandrana ny harena kibon-tany eto amin'ny firenena ny fanadihadiana ny tanterahin'ny Lili Rabiata. Ny toe-karena, ny tontolo iainana ary ny fampihavanam-pirenena ireo ny teboka telo lehibe nanaova ny afrobarometra fanadihadiana tamin'ny olom-pirenena tato anatin'ny herintaona. Eo amin'ny lafiny toe-karena, ny sehatra ny fitantanana ny toe-karem-pirenena amin'ny ankapobeny nanaovana ny fanadihadiana. 3.7 ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana no mahita tsy fahaiza-mitantana ny ari-karena eto Madagasikara. 5.7 ny malagasy no milaza fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny toe-karena eto amintsika. Ny tsy fampiny ny rano fisotro madio sy ny sakafo ary ny fanafody ny teboka ny aingana tamin'ireo fanadihadiana ireo. Nahatratra 3.7 ny mponina nanontaniana no manakina ny fitantanana ny governemanta ny volam-panjakana ho ratsi-tantana tamin'ny taona 2022. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa, 7.5% ny nanaovana fanadihadiana no milaza fa tsy mitondra na inona na inona ho an'ny firenena ny fitrandrana harena kibon-tany. Tsy misy risy torina ho an'ny fanjakana izany raha ny fanadihadiana hatrany. 7.7% ny nanontaniana no mahita fa ny fitrandrana antsokosokony biby tsy misy raha tsy eto Madagasikara ny tokony ho raisin'ny fanjakana an-tanana. Ny 2.3% ny mponina no mitaky ny hijerena akaiky ny fiovaovan'ny toetry ny andro, ny tondra-drano ary ny haintany. Ny 2.3% ny mponina no mitaky ny hijerena akaiky ny faharinganan'ny ala.
Araka ny fanadihadiana hatrany mandray anjara amin'ny famoronana asa eo amin'ny firenena ny fitrandrana ireny ankibony tany saingy tsy tonga mivantana any amin'ny vahoaka izany. Eo amin'ny lafin'ny fampihavanam-pirenena kosa 7,900 mponina no mitaky ny anaovana ny fampihavanam-pirenena. Ny 12,900 mponina eto an-drenivohitra no mitaky ny mpitarika fivavahana hitondra ny fampihavanam-pirenena raha toa ka ny 15,900 mponina any ambanivohitra no milaza izany. 15,900 malagasy no milaza fa tokony hisy ny fitsarana ny tompon'andraikitra teto amin'ny firenena nitarika ao amin'ny korontana hatramin'izay ahatongavana amin'ny fandriam-pahalemana. 7,900 mponina no milaza fa ny mpanao politika no tokony hampihavanana, 2,900 mponina kosa no mitaky ny fampihavanana eo amin'ny mponina sy ny mpanao politika. Mikasika ny fitantanana ny orinasa-mpanjakana kosa indray tsy maintsy hirosona ny appel à manifestation d'intérêt amin'ny fanomezana ny fitantanana ny central ao mandro seza sy volobe ary tsy maintsy mitady ny vola anampiana ilay 2.7 miliara ny fanjakana anatrarina ny 3 miliara ariary anarena ny central mandro seza ialana amin'ny délestage mandritry ny fotoana ny mahitano avy zao arak'izany tsy niantona arak'izay ny fanarahana tamin'ny mpiasan'ny jirama teny Ambohimanambola tamin'ny fifanankalozan-kevitra natao arak'izany ity appel à manifestation d'intérêt ity tsy nahita vahaolana hafa iatria ny délestage eto an-drenivohitra manomboka amin'ny volana May ny fanjakana malagasy afa-tsy ny fanomezana ny fitantanana ireo central roa ireo ho an'ny tsy miankina ary ho ny fanampanazavany minisitra tompon'andraikitra. Nitohizana izy io dia 8 eo ny vokany zany hoe ny zavatra tadiavina inge ny zavatra katsahana dia ny tombotsoa ho an'ny jirama utumbanana inona ny lafitsarany sy zay mety lafiratsy ny appel à manifestation d'intérêt zay tsy mety tohizana amin'ny appel d'offre ouvert ny tsy maintsy miantso ny fandraisana anjara miantso ny mangataka tolotanantsika avy amin'ny secteur privé ary betsaka amin'izy ireo nampiseho fahavononana ho amin'izany. Favony fitaterana anabakabaka kosa indray eo ampelantanan'ny vahiny ny fivezivezena mivoaka sy miditra eto amin'ny firenena malagasy aoriany fanomezana ny fitantanana ny adema amin'ny vahiny raha ny fanazavany solontenan'ny mpiasa eo anivony ity orinasa ity raha ampitso no iandrasana izay azo ny fitantanana sy ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina ny Ivato sy ny Anosibe. Ny ministera-panjakana misana ny tetikasan'ny filoha no mifehy raha io araky ny fanazavany ny ministra ny fitaterana. Aroary ny andindiny miaraka amin'ny Rabiata. Midika eo fanomezana ny sisy tany malagasy eo ampelantanan'ny vahiny ny fanomezan'ny fanjakana ny fitantanana ireo seranam-piaramanidina lehibe roa amin'ny mpandraharaha manambola vahiny raha ny hevitra ireo mpiasa. Itsakilany ampisondrotra ny vidin'ny entana avy any ivelany ny fiakaran'ny etra aloha eny amin'ireo seranam-piaramanidina ireo. Ny vahiny no anam-pahefana amin'ny entana sy ny olona hivezivezy amin'ireo vavadin'ny firenena malagasy ireo. Tantely efa drakotra ny hareny eto Madagasikara satria ny vahiny no ifehy ny vavahady miditra sy mivoaka eto amin'ity toerana ity afaka hiditra antsokosoko eto daholo ny olona izay tian'ireo ampidirina lasa manana fahefana amin'izany izy zany fa tsy ny aéroport ihany no tantanany lasa tsisy ilana azy tsony zany ny interdiction d'entrée sy sortie sy ny sapandraharaha mikasika zany ao amin'ny fanjakana. Manoloana izany tsy mbola misy hatreto ny vaovao mikasika izay ahazo ny fitantanana sy ny fanamboarana ireo seranam-piaramanidina ireo. Milaza ho tsy mahafantatra mikasika ny fandiniana ireo antoto-taratasy ireo ny ministeran'ny fitaterana androany. Ny ministera misahana ny tetikasan'ny filoha ny tompon'andraikitra sy tompoteny amin'ity raharaha ity raha ny fanazavany. Mbola tsy nivaly aloha hatreto le izy ao amin'ny ministre d'État moa zany le teny dia ihany no mahafantatra hoe ohatra nahoana ny dispositif fa ohatra nefa vita ny évaluation de raha matoko fa androany ara-pito farafatara non mbola tsy officiel fa mitoy ny fanoherana io fanapa-kevitry ny fanjakana io eo amin'ny mpiasan'ny ademasy ireo syndikan'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina rehetra. Mitohitoy izany ihany koa ny faneriterena ireo mpiasa anaiky izany fanapa-kevitra izany raha ny fanazavan'izy ireo. Ny fanadihadiana nataonay no nahafantarana fa misy fanarahana ambadika marobe sy vola tapitrisan'ny euro miditra any am-posin'ny tompon'andraikitra sasany ka mampizingizina azy ireo iroso amin'izany fanapa-kevitra izany.
tsy mbola misy hatreto ny fifampidiniana teo ministry ny fitaterana sy ny mpiasan'ity orinasa ity raha toa ka omaly ny saika nisy izany. Ny orinasa sinoa AFEC sy ny aéroport de Paris Ratsaivina no mifaninana ahazo ny fitantanana ireo seranam-piaramanidina ireo. Vaovao ny faditserana kosa indray ny 7 ny volana febroary farany teo nandritry ny varoboba fiara fanao ny faditserana teto Andrenivohitra no nitranga voalohany ny olana mikasika ny ady varotra midangana ary napodimaina ny mpanjifa tamin'izany 2 volana mahery aty aoriana nandray fepetra mpangarahary io varoboba io ny mpitantana ny faditseranana tsy atao ambavy intsony ny ady varotra fa itsy ny valopo fandraisana anjara sy ny antoka 10 isan-jato ampiarahana amin'izany. Mety ao kokoa no ny teo aloha ity fomba fiasa vaovao ity. Ny opposition-ny tomponentana kosa no ahina ny mbazavatra tsy tokony andraisana fepetra mialoha ny nambaran'ny mpanenjika lavanty arao ny fanadihadiana. Tsy mitombona mihitsy zany le politenen'ny zareo dia korotana ny olona satria misy hatramina mpiasan'ny douane zany manao miady lavanty miaraka amin'ny olona eo mampiakatra prix be. Na nilen'ny zareo le lavanty androany. Tsy zany lasa hoe raha nilely izy dia vomafy ny olona le mpanenjika lavanty teto zany lasa vomafy nanenjika lavanty fotsiny olona lasa faty antoka be ny le olona nefa misy olona lavitra manenjika lavanty taty. Tsy mety tokony hoe tsisy tompona anjaikitra zany anao le lavanty fa ho amin'ny publika zany izy. Ireo ny fanazavana sy fitarainana nentin'ireo mpivarotra fiara-panaraka varoboba nandritra ny lavanty natao ny 7 febroary lasa teo tetsy Antanimena. Fomba fiasa vaovao ankehitriny no ampiasain'ny mpikarakara io lavanty io ao amin'ny faditseranana isorohana ny kolokolo sy ny maizimaizina. Mba mangarahara sy mba tena hoe siora tsara hoe tena hoe misy tsara le concurrence ao amin'ireo olona rehetrarehetra izay misoumissionné amin'izany lavanty zany dia nanaovanay an'io resaka soumission cacheté io izay recommandé ny any amin'ny olona mpikarakara zany. Marihana fa ireo lavanty rehetrarehetra izay ataon'ny douane reo zany dia miaraka amin'ny Bianco zany fikarakarana andreo misy agent Bianco en permanence miaraka amin'ny huissier sy miaraka amin'ny douanier mikarakara manatrika foana zany lavanty zany. Tsy ho maimaimpona toy ny teo aloha araka izany ny fandraisana anjara amin'ny lavanty fa isy ny antoka 10 isan-jato ny fanamban'ny sandan'ireo fiara amidy. Ankoatra io, 410 isan-jato no alohan'ny frais d'enregistrement sy ny procès verbal. Hatramin'ny 20 miliara ariary kosa farafahakeliny ny vidin'ireo fiara misy sady 570 amidy mora amin'ny tsena Seranatsambony Tomasina ny herinandro ho avy izao. Ireo vola ireo hiditra tanteraka ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana raha toka lafo ireo entana tonta sy tsy nisy naka tao amin'ny seranana. Teboka mbola mampana ireo mpanatrika lavanty kosa ny sompatra mety ataondreo nanafatra ny entana tsy misy paka amin'ny fotoana farany. Ireo kely amin'ny lavanty zany le hoe efa ao anaty lista le tomobile na ireo conteneur atao lavanty reo entana anaty conteneur reo eo zany misy gafy tampoka izy misy olona milaza tompon'ireo conteneur reo manao opposition ao anatin'le ohatra efa andro na lavanty na amin'le fotoana eo avoakany indray le entana. Nefa izay mahita zany hatramin'izay arahanay maso le izy izay mpanjifa amin'ny lavanty zany malahelo satria tokony voalehitra amin'ny fanjakana sady tokony tombotsoa an'ny vahoaka madinika dia tsy avoakany akory le entana fa tohanany fotsiny zany le entana tsy atao lavanty. Efa nahelany amin'ny tranokala ny lisitra ireo fiara amidy sy ny entana madinidinika toy ny vata fampangatsiahana sy ny lamba sy ny sisa. Ireo entana ireo raha ny tokony ho izy tsy azo ny tompony sy ny nanafatra azy alany intsony raha vao nampafantarina fa amidy. Andrasana indray araka izany ny fiovana sy ny fanatsarana eo amin'ity varoboba fanao ny faditseranana indroa isan-taona ity. Lafomba vafitanteraka kosa indray tokony hitovy ny hetra alohan'ny pirotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina raha toka tsy hanasa ireo olona ireo 7 sy 2 alina ariary ihany no alohan'izy ireo amin'izany tsy ara-dalàna ny mihoatra nalatsaka isan-damboly io raha nambara ny tompona andraikitra avy anivo ny viketra arao ny fanadihadiana Toania Andrejatovo. Hatramin'io omaly fantatra fa misy mahasamy taky 5 alina ariary isan-taona mandritry ny 7 taona farany. Ao no mitaraina fa hitakiana vola hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny kandida rehetra ao amin'ny lisitra iray. Tsy mitovy ny hetra mpandoavana ny kandida manerana ny nosy raha nambara ny vondrona mapara. Tsy mankasitraka io fandoavan-kehitro ity vondrona politika ity. Izay fandraisana anjara ao anatin'ny fifidianana ny foanana fa toa le hetra indray no tadiavin'ny fanjakana ho foanana satria ve misy olona nanana fanjakana hetra amina miliara dia ny anazy tsy aloha fa nen'le any ambanivohitra no volena indray zany impôt synthétique hoe olona mpamboly izy dia enjehana tsy maintsy anatiny. Mandika lalàna ny mpiasan'ny viketra mitaky vola be amin'ny pirotsaka hovidiana ny ambanivohitra ary azo toriana eny amin'ny fitsarana.
Enina sy ray alina ariary ny hetra alohan'ny olona iray tsy anasa ary sokajiana ho etitra nandritry ny herintaona izany. Na ny tantsaha izay dia tafiditra ao anatin'ny hetra tambatra, anatin'ny hetra tambatra daholo izay. Ny minimum amin'izay hetra tambatra izay izany dia averiko eto foana fa 9,000 sy ray alina. Tsy miakatra mihitsy fa izay ilay minimum dia izay no niraisina tamin'ity izay. Angamba hozy aho ilay kajy ankoatran'izay angamba dia ataoko hoe tsy dia ara-dalàna fa 9,000 sy ray alina tafiditra ao anatin'izay koa angamba ny tantsaha ao anatin'ilay. Ny zava-misy aloha efa nikorotan-tsaina ary misavorivory ny porotsaka ho vidiana ankehitriny. Maro ny efa nitsokan-darana rehefa nandreny tarehim-bola sy ny vola notakiana tamin'izy ireo. Mazava ho azy fa tsy ampitovy ny herizika na ny porotsaka ho vidiana rehetra izany. Tsy misy afa-tsy 5 andro fiasana sisa no ahafahana manatitra ny atao taratasy firotsahako vidiana. Tsy ny rehetra nefa no anana fotoana andamina ity resaka hetra ity, taoriany fanazavany ny tompon'andraikitra androany. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianan'izay hatrany tsy iova fa hijanona ho amin'ny kara-pifidianana efa nivoaka hatreto ihany ny ampiasain'ny mpifidy amin'ny komina vaovao. Ny mpifidy vaovao tsy mbola manana kara-pifidianana ihany no amoahana karatra vaovao raha nambarany senita androany herinandro mialohan'ny farana ny fametrahana ny atao taratasy filatsahako vidiana mitondra fanazavana momba ny andindiny rehetra mifandraiky amin'izay ny avy anivon'ny senita miaraka tamin'ny solitena ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ny sapandrarany hetra fanadidina. Tsisy fiovany ny lisitry ny mpifidy isaky ny fokontany raha nambarany avy anivon'ny senita androany. Tsisy fiantraikany amin'ny fandrafetana ny lisitra sy ny kara-pifidianana arak'izany ny fisian'ny komina vaovao. Mijanona ho tony teo aloha ihany ny fomba fiasa raha nambarany sekretera mpanatanteraka eo anivon'ity vaomera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana ity. Izay mbola tsy nahazo moa ny kara-pifidianana zany dia hahazo kara-pifidianana ho an'ireo vaovao. Amin'ireo komina vaovao ange tsy hoe hisy mpifidy vaovao satria komina vaovao fa ny mpifidy tao amin'ny fokontany efa nisy tao amin'ilay fokontany izay nisy nasandratra ho komina vaovao, ny mpifidy tao ihany no mpifidy amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Jolay. Efa tamin'ny 10 ny volana Aprily teo no efa nofaranana ny lisitry ny mpifidy. Mbola manana 10 andro alohan'ny fandatsambady kosa nefa ny mpifidy tsirairay avy anaovana fitaraina ny nivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany raha toa ka tsy mbola tafiditra anatin'ny lisitry ny mpifidy izy. Izany hoe manana hatramin'ny 10 ny volana Jolay izany ny mpifidy hantanterahana izany. Etsekilan'izay tsy mbola fantatra ny hoendriky ny bileta tokana. Mitondra fanazavana mikasika ny fandrefetana ny bileta tokana kosa ny avy amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola. Tsy ny kandida ho ben'ny tanàna ihany no mandò ny vola andrafetana izany fa mandray anjara avokoa izay rehetra ao anaty lisitra, izany hoe ny mpanolo-tsaina. Dia mariany eto farak'ilay ana le lalàna amin'ny fehan'ilay fifidianana dia listan'ilay kandida no mandò an'ilay no tafiditra ao anatin'ilay listan'ilay kandida zany mandoa an'ilay fandraisana anjara amin'ny impression an'ilay bulletin de vote. Dia ny zavatra tena marihana rehefa mandoa an'izy io any amin'ny tahirim-bolam-panjakana zany ny listan'ny kandida dia tsy maintsy misy piesy ho takiana aminy satria araka ny voalazako teo aloha teo zany arakaraky ny isan'ny mpanolo-tsaina no vola aloha. Isan'ny mbola mampiantra-panontaniana ihany koa hatreto ny mikasika ny fangalarana fiaingana ataon'ny kandida sasany amin'izao fifidianana izao. Toy ny zava-nitranga teny Ankadikely lafy izay nahitana anaran'ny kandida iray tamin'ny takelaka maromaro sy anaran'ny antoko misy azy. Azo saziana tsara ny tsy fanarahan-dalàna toy ireny raha nambarany sekretera jeneraly ny ministera ny aty-tany. Hatreto andrasana ny fandraisana andraikitra ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny mikasika ireny zava-misy ireny ny zavatra tsikaritra hatreto mbola vitsy ny fanaterana an'itony taratasy firotsahako vidiana tonga ny anivon'ny OVEC raha nitatitra avy amin'ny senita androany.
Vaovao ny fampianarana ambaratonga ambony kosa indray tsy mbola mivany olan'ny mpianatra malagasy any Chine amin'izao fotoana izao olana eo amin'ny resaka vatsim-pianarana no iombonan'ny mpianatra ary anaovan'izy ireo antsoavo vatsim-pianarana 7 volana no mbola tsy voaloatra amin'izao fotoana izao ny vatsim-pianarana tamin'ny volana Jolay 2024 no farany naloha ny fanjakana malagasy olana mivantana sedran'izy ireo amin'ity volana may ho avy ity ny tsy fahafahana manolotra ny voka-pikarohany intsony no ny tsy mbola fahavitany fandaovana ny sara-pianarana eo ihany koa ny fandroan'ny fanjakana sinoa azy ireo no ny tsy fahafahana manavao ny visa etsakilany ihany koa nefa ny olana ara-pahasalamana no ny sakafo tsy zarizary izay ho an'ireo mpianatra ireo manao antsoavo ireto mpianatra any Chine reto arak'izany harao avetrany. Ny université misy anay tsirairay avy dia efa mitaky collage ary mitaky ny fantrano ihany koa ary efa nandrahona anay izy ireo efa taratasy fa handroaka ny mpianatra rehetra izay tsy mahavoaloha ny collage amin'ny université ary nilaza koa izy ireo fa tsy anome visa intsony. Nanamafy ihany izy ireo fa ho an'ny mpianatra rehetra izay ivoaka amin'ity taona ity dia tsy ahazo anao soutenance ary tsy ahazo diplôma ihany koa raha tsy mandoa ny trosa rehetra. Lafim-baovao fatanteraka kosa indray tsy tantaratra amin'ny fanohanana arabola avy amin'ny fanjakana ny finiavany ady amin'ny kolikoly ho ny tale jeneraly ny Bianco androany ao anatin'ny sokajy anaovan'izy ireo fanadihadiana ny mikasika ny vola nozaraina teny amin'ny antenimieram-pirenena tsy mahatoky ny rafi-pitsaraina ankehitriny kosa ny Bianco ary miandry ny joroan'ilay tribonaly manokana isahana ny rahara andramena vao andefana eto taratasy mikasika azy ireny ny amin'ny fitsarana fanadihadiany Enikajy Rakotomanantsoa. Miankina amin'ny fametrahana ny tribunal spesialy ny rahara andramena eo ampelantanan'ny fanjakana nefa ny teny farany amin'izany tsy ny Bianco intsony ny olana fa efa misy dosie feno azy tsaraina eo amin'ny tirafitra miady amin'ny kolikoly ity saingy tsy mahatoky ny fitsarana ankehitriny ny tirafitra ity ary ny safidy ny iandry ny fijoroan'ny tribunal manokana vao ampiakatra izany eo amin'ny fitsarana. Tsy nalefanay ihany le izy satria manaza zany zay ka misy fanatonana ataonay tamin'ny ministry fitsarana ataonay tamin'ny premier ministre ihany koa amin'ny fomba hanomezana nay antoka fa rehefa tonga any ilay dosie dia mba voaray ara-dalàna ary dia traitena ara-dalàna eo zany no mbola manahirana premier ministre moa fa efa ombenimbeny izy miteny hoe anangana fitsarana manokana mikasika ny boîte rose dia izay ngamba ny ndrandrasanay. Andrasana araka izany ny fijoroan'ny tribunal manokana isanany andramena ho lasa resaka fotsiny tahaka ny HCJ izay tsy mety mijoratra amin'izao ve izany miantona aloha izany hatreto ny fanantenana fa ho fantatra indray andro ireo tena mpamboatry firenena sy mpitseritra ny fananam-bahoaka sy ny harem-pirenena mpanao afera sy trafikana bois de rose raha misatra ny fananganana ny tribunal spesialy dia mazava ho azy fa manana tombontsoa arovana amin'izany ny fanjakana etsakily an'izay misedra olana arabola ihany koa ny Bianco. Tsy avitana na dia ny fanadihadiana ifotony aza ny teti-bola tokany fanjakana ho an'ny Bianco hoentina miasa. Mpanao fanadihadiana efatra avy amin'ny Bianco ihany koa no nidina tany amin'ny faritra Avaratra Atsinanana nanao fanadihadiana momba ny andramena 20 andro dia lany ny vola natokana amin'izany. Ho an'ny 3 volana voalohan'ny taona 2024 ohatra tsy nisy afa-tsy iray tapitrisa ariary ny teti-bola ho an'ny isam-pandraharaha any amin'ny faritra. Arak'izany nanaiky ny Bianco fa raha refesina amin'ny vola tokany fanjakana iadina amin'ny kolikoly ny finiavan'ny fanjakana iady amin'izany mbola resaka ambony latabatra aloha izany hatreto fa sarotra ny tena ampiarana azy. Fampiavanam-pirenena mizotra tsikelikely amin'ny fanovana ny lalam-panorenana ny dinika ao amin'ny fampiavanam-pirenena raha ny tsikaritra teny amin'ny CCI vata amin'ny ity androany ity etsy andanin'izay ihany koa ny fanadiovana tsikelikely ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana maro ny taraina androany fa ny olona ity filoha teo aloha ity no maro anisa amin'ny mpandray anjara eny an-toerana raha mipitsy kosa vao tena nanomboka ny fandiniana ny votoaty ny Assambomiera raha mbola anjanona tamin'ny fananganana ny Braun Vomiera isan'izany androany fanadihadiana Zora Kotindry. Vomiera folo natsangana amin'izao dinika nasionaly amin'ny fampiavanam-pirenena izao. Ny andiany voalohany izay ahitana ny vomiera fahamarinana, ny vomiera fifamelana ary ny fampiavanana ny commission vérité, pardon et réconciliation.
Ny vondrona faharoa kosa izay ahitana ny vaomira fahamarinana na ny commission justice, ny vaomira fandaminana sy ny fanonerana na ny commission réparation indemnisation des victimes. Ary farany ny vaomira fanarenam-pirenena na ny commission de la refondation de la nation et de la république. Ny fananganana ny bureau ny vaomira tsirairay no natao androany. Teo anefa dia efa nisy sady ny fimenonana mikasika ny mpandray anjara. Ny olon-dravalo manana marika ny ankabeazan'ny mpandray anjara. Ny problème manko a tia aplafravalo manana manko zao ny anisany efa voenjany any amin'ny commission ary be dia be zana tena nomony ano tena be dia be mihitsy zala any anatin'ny commission any tena be dia be ny ao aminay ngamany ataosika hoe raha apatelo dia aplafravalo manana zay moa société civile zany vice de vice zara raha isy sy ampifolo akory ary. Miroso amin'ny fanadiovana sy ny famitsoran-kelika ho an'ity filoto aloha ity ve zany ny dinika. Mahatsiaro tena ho voailika araka izany ny mpandray anjara sasany. Ankoatra azy ireo, ny olon'ny fitondrana no mameno ity hivato. Mazava araka ny anaran'ny vaomira iray natsangana fa tsy maintsy isy ny fikitiana ny lalam-panorenana na ny fananganana lalam-panorenana vaovao aorian'izao dinika izao. Tsy mahatamana ny tsy mitondra fivoarana na fandrosoana ny lalam-panorenana misy amin'izao. Ohatra ny article 105 izay milaza fa hoe hanontaniana ny hevitry ny mpandrarà rehetra amin'izay sokajy misy azy avy rehefa misy lalàna ho atao mahakasika ny resaka ekônômia. Eo ambany indray nefa dia tonga dia toeriny hoe afatsy hoe exclusion mihitsy ny ilazany azy zany amin'ny resaka fandiniana ny loi de finance. Or loi de finance zavatra ao ambany ny resaka ekônômia izay ny ain-dehibe ezabe ny aina ny mpandrarà hoe tsy mandeha io tsy mampandroso io lalam-panorenana misy antidémocratique zany. Raha mpitsy vao tena hiditra amin'ny antsipiriany amin'ny valin'ny fanontaniana raiky amby roapolo nangonina avy any amin'ny faritra ny komision nisanisany avy. Fa tompona ndraikitra ambony anivon'ny governemanta iray no nandeha tamin'ny lalana tsy azo aleo Malariva ary nandona olona iray tetsy amin'ny 67 hektara naratra mafy ilay voadona raha ny fitantarany narana natrimaso maro amin'ny mpitondra ambony ankehitriny no manaroatra ny fahefananana sy tsy manara-dalàna araka ny nambaran'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knois ny manana lalana ioatran'ny lalàna kosa ny mpiaro ny filaminam-bahoaka sy ny aim-bahoaka toy ny mpitandro ny filaminana ny fiara mpitondra marary sy ny fiara ny mpamonjy fanadina tanteray ny Oliva Antriniala. Resaka tsy hoentina any amin'ny hôpitaly ilay olona fa hoe maikabe zany zareo dia sendra misy ambulance sanandalo izay mitondra an'ilay olona anakany. Tômôbila nanao sansinika fotsiny na voazy. 4x4 ray. Fa avany izy dia nanao sansinika ohatr'ireo dia any tamin'ny Riapitiriny lalana. O Malariva efa maizimaizina teto amin'ny lalana mivoaka an-Davamamba hiazo anampasika fiara 4x4 ny minisitra mpikambanao amin'ny governemanta ankehitriny no nandona olona araka ny fitantaran'ireo nanatrimaso. Irony karazan-dalàna atao hoe sens unique amin'ny andavanandro irony no lalovan'ity fiara ity nandroso ny azo ny mifanohitra amin'ny lalana Azonale. Androany ny zava-nisy teny an-toerana tsy Azonale ny lafiny ilany noho ny fanamboarana ary voatery mampiasa ilay lalana ho double sens ny fiara rehetra nandalo. Isan'ny antony nanaovan'ny mpamily ity fiara ity hitsin-dalana ve io fanamboaran-dalana io. Na izany aza manamafy ny KMF Knoe fa maro ny endrika fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra sy ny manam-pahefana ankehitriny. Isan'izany ny fanararota-pahefana amin'ny tsy fanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Ny mahalala sy ny mahafantatra ihany no manao any tsy farandaran-dalàna. Tokony izy ny tompona ndraiky mpanjakana ambony zany tokony ame ohatra eo mason'ny ny olona rehetra mamame modely sanatria hoe andeha hiditra any amin'ny lalana tsy tokony hidirana na ny sens interdit ianao matoa napetraka ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana hoe atany aloha dia tokony ho ajain'ny rehetra iny ary natao an'ny rehetrarehetra iny tsy fa sanatria kory hoe natao an'ny olon-tsotra na ho an'ny mpitondra fotsiny fa natao an'ny rehetrarehetra ireny lalàna ireny. Hatreto ny fiaran'olom-panjakana misy moto mitarika ihany no afaka misongona amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana na afaka mandeha amin'ny lalana voarara alehan'ny fiara amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ireo fiaram-bahoaka toy ny pompier sy ny ambulance, ny fiaran'ny jiramana ireo mpitondra vola.
tsy mbola misy texte officiel zany na hoe lalàna mazava ara-dalàna mamaritra hoe rehefa minisy mpanjakana rehefa solomavavahoaka dia mahazo manao zay tiany atao tsy mbola misy an'izany aloha zany hatreto misy ambulance mitondra marary tsy etsina be aty amin'le lalana tokony andehanany fa le sens interdit nefany any tokony mba hahafaha mandeha dia tsy voasazy mihitsy izy fa mahazo mandeha makany izy torak'izany ihany koa reny mpitandro ny filaminany reny cortège officiel isan-karazany reny ao anatin'izany mpamonjy voina ohatra raha ohatra zany hoe misy le sapeur pompier reny na andeha hamonjy trano haitrano arak'izany endrika tsy fanarandalàna sy fanaparam-pahefana ny andreo manam-pahefana misongona sy mini manitsakitsaka ny lalàna ny fifamoivoizana ireo fiara misy saina kely na ireo concarde na girofara na mampiasa détresse raha mbola solomavambahoaka na minisitra na tompona andraikitra hafa mitovy zo amin'ny sarambabem-bahoaka raha tsy hoe tarihina moto ao anaty cortège officiel ny prime ministre sy ny filoham-pirenena kosa no mahazo tombony manokana amin'izany. Vaovao ny fahasalamam-bahoaka kosa indray ny any Toamasina sy Moramanga hatreto no fantatra amin'ny fomba ofisialy fa misy ny aretina conjonctivite miparitaka manomboka tonga eto Antananarivo ny aretina amin'ny alalan'ny mpifamezivezy eto Andrenivohitra tsy mbola misy kosa ny fepetra manokana raisy ny tompona andraikitra amin'ny kooperativa ankoatry ny torohevitra madinika omen'ny mpitsabo fanadetiny Lili Rapiata. Ety Ambodivona mpamily mpiasan'ny kooperativa ary mpanera maro no efa voan'ny areti-maso conjonctivite rehetriny ny fianeraserana sy fifampikasoana amin'ireo mpandeha marary avy any amin'ny faritra Atsinanana no mampitarika izany eny an-toerana. Tsy mbola nisy hatreto fepetra manokana raisin'ireo kooperativa amin'ny trangataka izao fitandremana amin'ny fifampikasoana no entina misoroka ny aretina. Ny tena nazahoako azy aloha zao ny tena tsy haiko hoe tena fomba ahoana moa mety rivotra angambany na ohatrany zany fa tsy haiko aloha efa betsabetsaka ihany mibandy voty eto zay ohatra hoe hitanao le manakaikaiky an'ilay olona zany sao dia indray misy zavatra mifandray tapoka dia eny mampananina an'ilay izy tsisy fanakanana varetina be dia alasakanana olona tsy mety an'ilay zany. Nanomboka ny faran'ny volana marsa teo hatramin'ny 24 ny volana avril nahatratra 2.30 sy 740 ny olona tratra ny aretina conjonctivite tao amin'ny faritany Toamasina. Ny enina 1.700 sy 1000 izany nanomboka ny 17 ny volana avril hatramin'ny 15 ny volana avril teo. Ny tombo 13 kosa ny marary tany Moramanga tao anatin'ny 5 andro izany hoe 12 izany ny 15 ny volana aprily ary natratra 5 izany ny 17 ny volana aprily. Efa misy ny fanetanana sy ny fanomezana fanafody maimaimpona ho an'ireo faritra ireo. Ho an'Antananarivo manokana tsy mbola feno ny fepetra ilazana ny tranga fa misy eto ny epidemia na valanaretina raha ny fanazavana. Marina tokoa fa manaraka ny olona ilay aretina fa nanaovana azy hoe tsy épidémie zany ny épidémie zany isan'andro zany misy hoe surveillance intégrée des maladies efa atao ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka dia isan-kerinandro mahazo rapport avy any amin'ireo CSB rehetrarehetra tompam-pahasalamana rehetrarehetraky ny faritra eto Antananarivo misy daholo zany rehetrarehetra dia hatramintsika amin'teny zao androany vao nanontany satria farina ny weekend mandefa rapport zareo mbola tsisy fiakarana ny olona mijery maso any amin'ny tompam-pahasalamana hatreto. Zay nahafatany hoe epidémie zany izy mitombo ny consultation. Nanomboka ny fotoanan'ny rivo-doza tamin'ity taona ity no isian'ny valanaretina conjonctivite ho an'ny faritra Toamasina. Tsy mbola mitombo avy roa eny amin'ny mahazatra hatreto nisan'ny marary tonga manao fitiliana eny amin'ny toeram-pitsaboam-panjakana. Io tranga io ihany no ahafahana manamarina ny mahavalanaretina ny conjonctivite raha hoan'ny eto Andrenivohitra. Fanasana tanana amin'ny savony, tsy fanakakezana marary, ireo kosa ny fisorohana torony mpitsabo ny tsirairay. Ny pejy ny kolontsaina kosa nandresantsika ny vahiny amin'ny ity anio ity vahiny fampalalam-baovao ary amin'ny ity anio ity i Marion miarabanao tonga sao eto amin'ny fampalalam-baovao dia mananoatra ihany koa miarabanao amin'izao tsingeritaona nateranao zao. Mankasitraka amin'ny firarian-tsoa ihany dia faly miaraban'ny mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV rehetra. Ny tarika Mario moa izay mankalaza ny 10 taonany ihany koa amin'ity taona ity isy ny fampisehoana izay tanterahinareo amin'ny voalohan'ny volana May ho avy izao anahoana ny mikasika ny fampisehoana io na ny ampiavaka azy? Fampisehoana anankiray goavana be zany tena miavaka satria zao zany tamin'ny 5 taona lasa Mario nankalaza ny 15 taona
dia izao ankalazan'ny fahafolo taona dia miavaka be zay ny ampiavaka anazy moa zany dia ny hira indrindraindrindra misy zany ny hira ho ataoko ao mety tsy ataoko intsony dia amin'io ihany no anaovako anazy sisa izay ny hoe nahafantarana ny maro tamin'ny taona 4 tany misy ny hira vaovao be mbola tsy nataoko mihitsy dia amin'io ihany no anaovako anazy dia amin'io koa nareo nahita surprise kely surprise tsy moa zany fa hitan'izany mpanao R&B manao kilalaka izany nareo misy ihany koa moa raha ny hitany amin'ny peta-drindrina isan-karazany sy ny eny amin'ny fahitalavitra amin'ny dokam-barotra isan-karazany hoe misy ny mpanakatoa fa iza iaraka iantsehatra aminao ina antony safidianina azy ireo maro be tokoa zareo zany namana akaiky ireo ireo koa no azonay atao hoe ireo zany no isan'ny hoe au top amin'izao taona diavintsika izao zany misy an'ireo Diay Spaity Meza Alson tsy mahafantatra ireo mpanakanto rehetrarehetra ireo tsy voalazako daholo izy fa fahitantsika amin'ny peta-drindrina rehetra ny antony safidianana zareo zany zay top zareo dia namana akaiky be mihitsy isan'ny mifampikolokolo mifampitaiza taminay dia mendrika an'zareo zany zay hoe mba asaiko amin'le fety be zareo farany angamba fa ny tananao ampijery mikasika ny tapakila ny ora fisikavany vavahady ho amin'ny fampisehoana io misokatra amin'ny 10 ora maraina ny vavahady ho Antsamanitra zany dia amin'ny premier mai izy sao dia misy manadino hoe sao dia sapotsy lisy fa azomaly andro misokatra amin'ny 10 ora maraina amin'ny ray atoandro no manomboka ny spectacle amin'ny ray ora atoandro katroka zany io dia anomboka hitan'ireo invité maro be ireo nareo dia ny vidim-pidirana eo amin'ny super musique Analakely no ahitantsika anazy zao hatramin'io fotoana io dia eo Antsamanitra irery ihany dia ngambany hoe fanentanana ngeza be hoe tongavana nareo satria tena tokana sady miavaka io fotoana io sady efa ela tsika tsy noana teto Antananarivo dia ny mpakafy rehetrarehetra hatramin'ny tsy mpakafy dia entanina ho tonga ao satria fety miavaka io dia tsy hamonjy afa-tsy ao nareo amin'io fotoana io fa tena masoandro mody mampalahelo amin'io dia tongava maro be eny ary hisariny ianao no fahita ato anatin'ny fampahalalam-baovao mankasitra dia hotisantsika indray amin'ny lafiny sosialy ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity ny fananana fahaizana manokana sy ny fandaliana pahaizana ataon'ny tenina amin'ny andavanandro no isan'ny fepetra iray mampaharitra ny asa tanana asa iray hafa indray no entina amintsika amin'ity androany ity ny fanamboarana ilay kojakoja fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Silem Block no entina aminao afarana avy any Toamasina ny ankora ampiasaina amin'ny fanamboarana izany asan'ny Rakotoary Soa Jean Michel izay ny ampefoloa no entiny Mikael Ramarola ato anatin'ity fanadihadiana ity. Ireo mazda miazo ireo lalam-pirenena ny ankamaroan'ireo mpanamboatra Silem Block ety Ampefiloha mila sandry ny asa ary ity fitaovana iray ity no antom-pidiram-bola n'ireo mpanamao izany toa ny Jean Michel ito isan'andro. Afarana ny akora izany hoe alaina ny Tomasina ireo antsikely sy fandavahana maro eto no miasa. Mila fikirizana ny asa mbola olana treto ny tsy fananan'izy ireo atelier. Toerana zany mbola olana be aminay. Le tsy dia mahazo plasy firy fa le vao. Ny fananana tanjona mazava no mampandroso ny asa tanana malagasy ataon'ny Jean Michel ary toe-tsaina tokony hananan'ireo mpanao asa tanana malagasy rehetra ny toy izany raha ny fanzavan'ity raim-pianakaviana ity. Mba te hiroborobo zany le asa tanana malagasy mba te ho tsara rehefa le miasa zany dia mila manao zavatra tsara fa tsy manao zavatra kitoto ohatr'izay zany izy mba te hanana tanjona lehibe ambonimbony ohatr'izay zany nenay. Manintona ireo mpanjifa kokoa ny fanamboarana toy itony noho izy ireo mafy no mora raha ny fanazavan'ity raim-pianakaviana iray ity tsy mahafaty antoka azy ny fanamboarana Silem Block ity. Safidy nanamboarana teto zany hafa ihany le matière anaovany azy satria mafy be noho ny any amin'ny magasin dia sady vita vetivety koa le izy moa maharitra tsara. Ny tout dimension zany mety daholo izay ilainao dia vita zala daholo sady mora le izy. Moto, fiaramadinika, eo ihany koa ny 4x4 isan'ireo mpanamboatra Silem Block ety ireo vadinasa ho an'i Jean Michel sy tombony ho azy ihany koa ny fahaizana manamboatra moto izay noratovina teto amoron-dalana teto izay vola afa miditra ho azy ankoatry ny 2 hetsy ariary isan-kerinandro ampidiriny amin'ny fanamboarana Silem Block.
Iverenantsika ny vaovaon'ny kolotsaina tanjon'ny festival Libertalia andian'ny fahatelo ny ampahafantarana ny artista malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mpanakanto misy sivy no nandray anjara amin'ny ity andiany ity mba hanana ny artista gadona mivelatra maneran-tany no isan'ny ampiavaka izany hanomboka ny 20 Mei izao no hanomboka izay festival izay isan'ny ampiavaka azy ihany koa misy ny artista efa manana ny toerana eto Madagasikara ny hetsika ity izay aharitra 3 andro arao ny fanampanazavana. Ny ampahany amin'ny fampisehoana mety ho hitanao amin'ny hetsika moa na rainao teo fa hivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa sika fantatra omaly ny ekipa amiray vondrona amin'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina boribory eny amin'ny torapasika izay atao ny Portugal afaka 100 andro katrika vita omaly ny Espinota ny Antoerana ny Atsapaka ny namaritana ny vondrona misy ny tsirairay izay fandonina amin'ny ekipa rosianina izay tompon-daka ankehitriny ekipa pirenena malagasy fanadiny enika zarakoto manantso. Isan'ny iompananisany izao tontolo izao ny ekipa pirenena malagasy amin'ny beach soccer World Cup ity. Sambany tsika no handray anjara amin'izany ny fahazo ambara fa tsy ataon'ireo ekipa goavana ho ambany zavatra. Miresaka ny Madagasikara avokoa ankehitriny ireo fampahalalam-baovao ara-panatanjahantena maneran-tany. Ary maro no milaza fa manana herintsika handrombaka ny amboary isika. Fantatra omaly fa sindra ny ekipa enjana avokoa i Senegal sy Madagasikara izay solitena afrikanina roa hiatrika ny ity mondial amin'ny baolina ara-torapasika ity. Ao amin'ny vondrona D i Madagasikara dia fandona amin'ny Rosia izay tompon-daka eran-tany ankehitriny sy Paraguay ary Tahiti. I Senegal kosa dia fandona amin'ny Portugal, Papiatrano sy Japon ary Argentine ao amin'ny vondrona A. Ao amin'ny vondrona B kosa no isan'ny Suisse Aumont, Italie ary Costa Rica. Ao amin'ny vondrona C i Brésil, Mexique, Espagne ary Iran. No resana manokana ny momba ny Madagasikara omaly tany Portugal no ny fandraisany anjara voalohan'ny ekipa pirenenantsika amin'ny dingana avo dia avo tahaka izao. Ho tanterahany ny fasiv ka hatramin'ny 20 Jolay ho avy izao ao amin'ny kianjan'ny Praia de Baia ao amin'ny tanànan'ny Espinho any Portugal ny lalao rehetra. Maresaka avy any ivelany any Indonezia ny aliny omaly hatramin'ny maraina teo no nampiarana ny lalàna fanameloana ho faty ny teratany vahiny miisa 7 sy teratany indoneziana iray tany amin'ny nosy iray ny atsimon'ny Jakarta. Ny hemitra amin'ny fotoana manaraka kosa ny famonoana ilay vehivavy avy any Filipina nandamoaka ny fanelanelana ara-diplomatika na tany Frantsa, Australia, Brésil ary ny firenena mikambana mikasika ny fangatahana famitsorakeloka. Fa iverina itotoerana koa sika tanatin'ny reto vaovao nisongadina tamin'ity anio ity reto tatitry ny Afrobarometer ny 7 isanjaton'ny malagasy no manamafy fa miaratsy ny fitantanana ny lafin'ny toe-karena. Andro faharoa mizotra amin'ny fanovan'ny lalam-panorenana ny fianambe nasionaly izay tary ny FFKM ny Vato. Tsy manara-dalana kosa izay mitaky-hevitra mihoatry ny 9,1 isan-taona amin'ny kandidamentanana sy mpanolontsaina ho ny tompona andraikitry ny hetra androany ary farany andrasana ny fijoroan'ny tribunal manokana isana ny andramena ho ny tale jeneraly ny Bianco tamin'ity androany ity. Dia izay koa no entina mamarina ny fampalamboao tamin'ity anio ity saorina hatrany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony
tongava malaky eo amin'ny magazay baolay. Afaka tsara ny dasy ny fahampalalamba avao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre baolay vaolina.